ndray zay avy aty amin'ny ekipan'ny Meteo Madagascar mitsidika ny tokantranonao amin'izao alina izao. Manolotra ny arahaba tompoko tsy manan-kery intsony ny filazana amin'ny loko mavo amin'ny fabetsahan-totsakorana ho an'ny faritra atsimon'i Madagascar. Na izany ary dia misy an'ity fronty ato atsimo atsinanan'ny nosikato azy mitondra orana indrindra ho an'ny faritry ny afovoantany. Arak'izany dia mbola izay malefaka tsy maro toerana no mandrafitra ny toetry ny androntsika. Raha ho an'ny rapitso maraina ary dia andrahoana ny andro ety amin'ny faritry Savasy alalanjorovo torak'izany amin'ny koa ny avadibavy fitovonany fa ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro ao aorian'ny fisavan'ny andian-javona vao maraina ho an'ny faritry ny afovoantany izay manontolo iny. Raha ho an'ny hariva kosa indray dia andrahoana ny andro ho an'ny faritry ny afovoantany fa mety ho arahina orana kosa izany ho an'ny faritry vadibavy fitovonany ny ilana tsinanan'ny faritry ny afovoantany torak'izany amin'ny koa ny aty amin'ny atitan'ny Sofia aty fa iseho kosa izany amin'ny alina hoantsika eto Analamanga Aribaligabenga be masoandro ho an'ny faritra sisy. Raha ny maripana ny tombatombanana ao ambany indrindra ho an'ny rapitso dia eo amin'ny 20 degré celsius eo hitantsika aty Avakinankaratra 13 degré celsius ho antsika eto Analamanga ary 12 degré celsius ho an'ny Fianarantsoa. Ny maripana ambony indrindra kosa indray dia hitantsika aty amin'ny manodidina ny Mahimbatanana aty 13 degré celsius. Raha ho an'ny faritry ny afovoantany kosa dia 14 ka hatramin'ny 15 degré celsius. Raha ipita ranomasina ary ianao dia mena efa afapoatra any Ibaligabenga be masoandro any Paris sy Milan ary Nairobi fa ifandimby amin'ny rahona izany any Johannesburg sy Maurice, Comores ary Seychelles. Mbola lovandrahona kosa ny any Bangkok sy La Réunion. Dia izay sandiary ny meteo antsika tamin'ny fiteny malagasy. Mamehy fotoananao ny tenako any manaraka indray. Veloma tompoko.